Kino mitondrantsika makany amin'ny tontolom-baovao manasongadina ny fitaterana nangataka ny fanitarana ny lalanjotra ny azo an'Andranomena eo anivon'ny UCTU ny coopérative Mitsinjo ao anatin'ny zotra 470 amzato raha ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra moa dia efa nahazo ny alalana avy amin'ny commune izy ireo avy eo anivon'ny UCTU zany sisany andrasany ity coopérative ity. Rotsirakotondrainy eo amin'ny sary Mambra Samuel. Raha nangataka ny fanitarana ny lalanjotra ny fiara-pitatitra olona zotra 470 amzato izay mampitohy ny eny Ambohimahitsy sy ny eny Andranomena dia nahazo lalana ny amin'izany avy amin'ny commune izy ireo. Taty aoriana nefa dia nanafoana izany fahazondalana izany indreny eny anivon'ny commune ary nilaza fa noho ny fandinihana ara-teknika no antony nanafoanana ny fahazondalana ary tokony hanantona ny fiombona be ny fitaterana andrenivohitra na ny UCTU izy ireo. Efa izy iny ataovy ny proposé ataovy ny fikarakarana ny fiaranareo dia nanao zahay fandanina rehetrarehetra ao ny fiara sasany efa nivila zotra ka ny toerana misy azy ao ny fiara mihitsy coopérative moa zany fandanina ny vadisa ny gilet ny tapakila manondro ny lalana izorana dia efa natao avokoa. Dia rehefa vita moa zany zay dia nisokafanay izy gaga nefa zay fa vetivety le fanafoanana. Tanànan'Antananarivo moa no commune Antananarivo renivohitra no mitantana ny tanàna ka zay organisation zay fandaharana ataony fandaminana dia malaky zay tatitra ary misy ny rafitra mba raha tonga izy ny ambony dia manarakaraka ny UCTU dia aty amin'ny coopérative ary mariny etona aloha fa ny ao anatin'ny mpitantana zany UCTU zany dia président coopérative avokoa fa tsisy olona hafa avy any ivelany hoe teknisiany hafa. Dia zavatra mahagaga hoe lasa misy commission technique dia rezay président mitovy amin'ny tena ihany dia ireo manapaka dia lasa manao ohatrany hoe misy ny mizanatsy mila nga nefa miny zay fa tokony andraikitra manao administration daholo ireo olon'ireo afaka handinika. Nambaran'ireo tompon'andraikitra amin'ny coopérative Mitsinjo fa efa eny amin'ny fiombonam-be ny fitaterana andrenivohitra ankehitriny ny tompon'ny teny farany mahakasika ity fanitaran-dalana ity. Anisan'ny angatahan'izy ireo ankehitriny ny fanitarana avy eny Ambohimahitsy mizotra eny Météo, Analamahitsy, Maremasay, Boulevard de l'Europe, Ankazomanga ary eny Andranomena. Mbola hiverina hitaka izay fanitarana lalanjotra izay hatrany moa ireo coopérative ary ezahana atao haingana izany hoy izy ireo.